Ivadika lafim-baovao hafa isika kasitsika hatreo izay lafiny ara-politika izay. Iray amin'ireo malagasy nalefa ny atrika ady nandritra ny ady lehibe faharoa izy Vanessa Philipson nanapa-kevitra ny anangana tranom-bakoka iray any Tadiofandriana moa ny taranany taoriana ny fahitana ireo taratasy nosoratany nandritra izy nanatanteraka iraka nandritra izany ady lehibe faharoa izany. Nampahafantarina fanefany androany teny amin'ny UCM Ambatorokary ity tetikasa izay novolavolaindra Matoa Saoly Letelier ity fanadihadiana. Tonga eo amin'ny fampiratiana fahaefatra ny tetikasa fananganana tranom-bako amin'izao ny taranaka Vanessa Philipson. Ny taona 2024 no teraka ny tetikasa vokatry ny fahitana taratasy 7 isa nosoratan'ity mpanoratra izay anisan'ny mpitolona nandray anjara tamin'ny ady lehibe faharoa. Ny taona 2024 no nahitana azy ireo tany amin'ny trano fonenany tany Tadiofandriana ka tamin'ny taona 2024 no nanaovana ny fampiratiana voalohany ny tetikasa tany Frantsa tany amin'ny Université Roanina. Ny aprily 2024 dia anisan'ny fampahafantarana tany amin'ny Universitén'ny Tomasina. Ny volana aogositra 2024 no an'ny teto Antananarivo ary androany fahaefatra amby 20 aogositra 2024 ny fahaefatra izay notanterahan'ireo taranany izay novelabelariny Ramatoa Saoly Letelier. Araka ny fanazavana ny tanterahan'ny taranaka Vanessa Philipson dia nisy fiantraikany tamin'ireo mpona any Fandriana, Ambositra, Sandradan zava-nisy tamin'ny vanim-potoana ny ady lehibe faharoa nambarany fa tsy makasirika ny anaovan'ireo taranaka miaramila ny amin'ny faritriny ka anisan'ny tanjona nanangana ity tetikasa tranom-bakoka Vanessa Philipson ity ny ampahafantarina ireo taranaka ankehitriny ny zava-misy tamin'izany.